Manona fiadanan'i Jesosy amintsika rehetrarehetra mpanaraka an'izao fandaharana izao ny amin'ny andro farany sy ny fiavian'i Jesosy any amin'ny raolanitra. Mbola izay moa zany ny fampianarantsika hatreto andreny amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ny fampianarana famelohan'izay alolo tsika hivavaka hoentsika bavaka ny teny sy ny fampianarana botain'Andriamanitra na iza na iza mandre mba tsy hiala-maina mba tsy hisy voafitaka ny amin'ny androany ity zany. Raha io mbola misaotra sy makasitraka hatrany izay ny amin'ny fampianarana mikasika ny fiavian'i Jesosy amin'ny raolanitra ary tahozany fampianarana zany Andriamanitra amin'ny androany ity tompo tsara indrindra dia kinay aminao zany. Ahoana iza na iza mandre ny teny androany dia tsy hisy hiala-maina Jesosy. Misory ihany koa ny lelako fanahy masina atao fitaovana ampelantananao mba tsy voafitaka izay rehetra Andriamanitra ny amin'ny fotoan'andro izay hiavianao Jesosy. Misaotra indrindra ny anarana sarabidinao Jesosy. Amen. Iny ry havana no mpavetrantsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra va teo ny baibolinao filazantsara ny Matio toko 7:20 iny andiny faina amin'ny 30 ka hatramin'ny 4:20 zany. Somary lavalava fa vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manasanao mba haritra amin'izay famakiana teny izay. Izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy malala na dia ny anjelin'ny lanitra azy ary na dia ny zanaka azy afa-tsy ny ray ihany fa tahaka ny andro Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro Noa fony tsy mbola tonga ny savidrano ka nihinana sy nisotro ny olona ary napakabady sy namoaka ny ampakarana mandra-piavy ny andro izay nidira Noa tao amin'ny sambo fiara ary tsy fantany mandra-piavy ny savidrano izay nandringana ny olona rehetra dia ho tahaka an'izany ny fiavian'ny zanak'olona. Ary amin'izany hisy roalahy any an-tsaha, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havela, ary hisy roa vavy manodina ny fikosem-bary ary ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havela. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo, nefa aoka ho fantatrareo izao raha fantatry ny tompontrano ny amin'ny fiambinana ny amin'ny alina izay hiavian'ny mpangalatra dia ho niambana izy ka tsy namela ny tranony ho tamina. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiavian'ny zanak'olona. Mazava be zany tenin'Andriamanitra zany ry havana hoe ny amin'ny fiavian'i Jesosy zany dia zao ho avy Jesosy zay aloha zany marika hoe ho avy zany Jesosy ny fanamarina. Fa zao ny amin'ny fiavian'i Jesosy zany dia tsy misy malala an'izy io mihitsiny na izy tena no tonga aty aza izay irana makaty amintsika fa na ny anjely aza fa Andriamanitra iray ihany zany, Andriamanitra iray ihany no malala zany amin'ny fotoan'androny zany. Ka eto Andriamanitra dia mampiomana antsika izy satria ina moa ny zava-nisy tamin'ny zava-ampotoana zany tamin'ny andro Noa dia zao rehefa nilazaina ny olona hoe ho avy ny savidrano dia tsy nino mihitsy ny olona satria maina be ny andro lo maina be ohatrany hoe tena tsy possible isiorana mihitsy zany raha fahitany maso fa maina be io mandavataona any zany hoe raha ny météo zany jereny. Dia en plus koa zany nanampy ny olona ihany koa tsy nino dia zao nandritra ny 100 taona Noa nanamboatra n'ilay sambo fiara dia gaga ary n'olona sao dia lasa adala ty rangahy ty amin'ity andro maina be ty namboatra sambo fiara amin'izay mbola nandritra ny 100 taona lasa izy mandeha miasa any amin'ny mikarakara vady aman-janany dia avy eo izy manao an'ilay asa sambo ihany izy fa 100 taona ry havana nanamboarany Noa n'ilay sambo fiara. Dia tsy nino mihitsy zany ny olona tamin'izay vanim-potoana izay dia nanao ny fiainany daholo ny olona rehetrarehetra, ao ny misotro, ao ny mihinana manara-po amin'ny fiainana ara-nofo, ao ny mapakabady, ao ny maka ny ampakarina sy ny sisa. Zany hoe tena nanao fiainana be zany ny olona satria ny olona zany tsy mihitsy hoe andro maina be en plus 100 taona be zao iny Noa nanamboatra an'ilay sambo fiara. Tampotampoka amin'izay nefany avy amin'izay ny savidrano niditra tao anatin'ny sambo fiara Noa mianakavy eo amin'izay ny olona zany vao nikoropaka nandondona tao amin'ny Noa tsy afaka atsony niditra atsony satria efa nilazaina zany hoe ho avy ny savidrano fa miomana miambena. Dia ohatr'izany koa zany tenain'i Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro savidrano Noa koa ny hiavian'ny zanak'olona. Io zany tsy ampoizinao mihitsy na izay mihitsy mahatonga an'i Jesosy miteny ao amin'ny 4:20 koa miomana ianareo fa tsy fantatrareo sy ny ora ny lazaina fa tsy miteny izy hoe ny andro na ny volana na ny taona hiavian'ny zanak'olona zany. Fa
noho izany de hoe mila miomana zany tsika, mila miambina tsika zany, miomana amin'ny ara-panahy zany mba tsy haloto ny fanahintsika, mba tsy ho tafiditry ny fahotana amin'ny fiainantsika, fa asain'Andriamanitra miomana foana. Raha sanatrika misy zavatra tafiditra ary de ifonana, ibebahana malaky na ao anatin'ny sekonda na ao anatin'ny minitra, ifonana satria koa miomana ozy ianareo fa amin'izany ora tsy ampoizinareo izy neviany zanak'olo. Zany hoe ora zany tsy ampoizinao zany, mety hoe nanota tampoka anao, natezitra tamin'ny raha lanao tampoka ianao, na famaly tamin'olo ianao, na niady tamin'olo ianao, mety afaka atsasakadiny iny, mbola atsasakadiny zany zay. Fa ity zany ora mety hoe adiny ray, adiny roa, adiny telo any, raha mbola tsy nifona anao, raha mbola tsy mibebaka anao, mampatahotra ihany zay. Noho izany de mila miomana atsika, de mila miambina tsara atsika zany fa ho avy Jesosy zany. Eo moa izy de manao fanoharana ihany koa izy miteny koa hoe misy roa lahy izy miasa any an-tsary, ny ray ho raisina de ny ray avela. De misy roa vavy ihany koa manodina fikoseham-bary, ny ray ho raisina de ny ray avela. Ina moa no mahatonga an Jesosy miteny an'izay? Mahatonga an Jesosy miteny an'izay de zao ohatrany hoe karazana fa faminaniana ihany le izy, hoe ny olona rehetra zany tsy voatery hiambina, fa izao ianao zany de lazaina hoe mila miambina daholo tsika rehetra, satria na de mivavaka hoe milaza hoe mivavaka daholo ny olona, makany am-piangonana daholo olona, ay sasany amin'ireo zany misy tafajanona de sasany ireo misy ho raisina zany. Fa ny tena tsara fa de hoe izy rehetrarehetra zany, hoe tsika rehetra na izy roa lahy zany miakatra daholo na izy roa vavy miakatra daholo zany. De ina zany tokony ataonao ny am'izay, mila miomana tsara de mila miambina daholo zany tsika rehetrarehetra ny amin'ny fiavian'i Jesosy, mba tsy ho tanteraka le faminaniana hoe ny sasany avela de ny sasany ho raisina zany. Mba samy matafakatra daholo tsika raha samy miambina sy miomana daholo isika mandre an'izao fampianarana zao, mandre an'izao tenin'Andriamanitra zao zany. Atoiza antsika hatrany ny fampianarana hoe inona zany tokony atao, inona zany tokony ataotsika zay miandry ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Ny voalohany moa zany le fanontaniana hoe tokony atao zany de hoe tokony ataon'ny olona zay miandry amin'ny fiverenan'i Jesosy zany de zao hoe mila miomana le teo voalohany teo, de ny anankiray faharoa indray zany de hoe torino ny filazantsara. Ary zay mihitsy ny riavana ny anton'izao fandaharana zao, itorina ny filazantsara, satria tsika moa anaran'le groupitsika de hoe ny amin'ny fiavian'i Jesosy, fiomanana ny amin'ny fiavian'i Jesosy zany. De ny tokony ataon'ny olona zany zay miandry ny fiverenan'i Jesosy de zao mila miomana izy, de ny faharoa de hoe mitory ny filazantsara, na izaho miteny aminao zao de mitory ny filazantsara, ianao mandreny zao teny zao koa de mila mitory ny filazantsara ianao. Eo amin'io Matio ihany vadeo baibolinao Matio 4:20 de ny 9:10 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary ho toriana amin'izao tontolo zao ity filazantsara amin'ny fanjakana ity, ho vavolombelona ny amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Mazava be ny tenin'Andriamanitra hoe ho toriana amin'izao tontolo zao ty filazantsara amin'ny fanjakana ty. Zany hoe ny filazantsara na i Jesosy zany de ho lazaina amin'izao tontolo zao, na ty Madagasikara, na ny andafy, na any Afrika, na ny Australie, na ny Chine, na ny Hong Kong, na ny États-Unis, Canada. Zany hoe izao tontolo zao ty globe terrestre ty zany, izao tontolo zao mihitsy ho toriana maneran-tany zany. Ary mahafinaritra moa de zao fa mandeha zany zao ny mpitory filazantsara amin'ny alalan'ny tony internet tony, amin'ny alalan'ny radio sy ny télé, amin'ny alalan'ny porte à porte, zany hoe lazaina mihitsy ny Jesosy ambara hoe toriana amin'izao tontolo zao ty filazantsara ny fanjakana ty vao tonga ny farany. Zany hoe vao tonga zany Jesosy, zany hoe ho lazaina ambara amin'izao tontolo zao. Zany hoe le zao tontolo zao anankiray faharoa moa de hoe le olona tsy mpivavaka tsy mino an Jesosy, hoe ho ravana nge ty zao tontolo zao ty, ho avy nge Jesosy, fa zay olona mino azy ihany no miakatry, zay olona mandray azy ihany no miakatry. Ary zay mihitsy an'le izy de zay mahatonga ny zao fandaharana zao mitory an Jesosy, mitory ny filazantsara. Jesosy zany zao no tena fototra iangatsika eto hoe ho avy Jesosy ho ambara amin'izao tontolo zao. Koa anao zay mandreny zao teny zao de zao fampianarana zao hoe ho avy Jesosy. Zay ny antony anambarana atsika an'izao teny zao, zao fampianarana zao hoe ho avy tokoa Jesosy, miomany ianao zany. De inona zany tokony ataon'ny olona zay miandry amin'ny fiverenan'i Jesosy zany? Ho atsika zay efa manana an Jesosy de zao hoe torino filazantsara, araka le teny teo hoe ho toriana amin'izao tontolo zao ty filazantsara na fanjakana ty vao tonga ny farany. Zany hoe zay zany vao tonga Jesosy, zany hoe ambara, zany hoe mila maheno daholo zany zao tontolo zao mikasika an Jesosy,
mba tsy fanometsiny rehefa avy eo ka zay ngeka tsy mba nolazainareo de lasa very ty amin'ny elo zay nareo ngeka tsy nanambara taminay nareo mpitory-teny nareo évangéliste nareo mino tsy raha satria zay mihitsy le ten'Andriamanitra hoe zay mino izy zay mino azy de niasa tao koa ny atao ka ino moa nataon'i Jesosy ny amin'ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ko atsika zay mino rehetrarehetra zany ho anao zay efa manana an Jesosy de zao mila manambara an Jesosy amin'ny namanao koa ianao amin'ny toerana rehetra amin'ny olombelona rehetra ho vavolombelona zany satria io le vavolombelona hoe tena nitoran Jesosy tokoa zany tsika de amin'izay fotoana zay moa zany ary zay mihitsy mahatonga le ten'Andriamanitra aty amin'ny filazantsarany Marka 5:20 de ny 5:10 sy 5:10 de zao mivaka ny tena miaran Jesosy manao hoe ary hoy izy taminy mandehana amin'izao tontolo zao ianareo ka mitorian'ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino kosa no eloina. Mazava be ny tenin Jesosy zany hoe Jesosy zany talohan'ny 40 tany an-danitra riavana de zao naniraka mpianatra mihitsy izy hoe mandehana ianareo any amin'izao tontolo zao le zao tontolo zao ity zany le lazainy ity de ity tany globe terrestre ity hoe na any andafy any na any Chine na any Hong Kong na any Australie na any France na any Madagascar na any ambanivohitra be any azy mandehana nareo sy mitorian'ny filazantsara amin'ny olombelona rehetrarehetra zany tsy akanavaka mihitsy zany io na mainty na fotsy na mena na fohy na lava sy na ngita volo na malama volo de toriana anambarana an Jesosy daholo zany amin'ny olombelona rehetra fa zao ny teniny eo ambany eo hoe zay mino sy atao batisa no vonjena ary zay tsy mety mino kosa de hoe lohana zany de zay ny antony hoe itoriana an Jesosy mba tsy fanomezantsiny hoe alazaina mikasika hoe zay mino sy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino kosa de ho very any amin'ny elo izy any amin'ny fahaveresana izy ka zany ny antony zao filazantsara zao ry havana zany ny antony ty fandaharany ty hoe mba tsy hanometsiny hoe kanareo ngeky tsy nitenanay mikasika an Jesosy fa ambara aminao zany Jesosy androany de mila inonao Jesosy mba tsy ho very ianao zany manaraka an'ity fandaharany ity ndraindray koa manko tsika milaza hoe zay nge fa mivavaka zay nge katolika protestant FJKM tsy mila an'izany Jesosy fa hoe manana an Jesosy ve ianao ary zay mihitsy ny ten'Andriamanitra aty amin'ny filazantsara ny Jaona sy miteny izay hoe fa toy izao izy nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny zanany latokany mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay de hoe fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka amin'izao tontolo zao hanameloko an'izao tontolo zao fa mba hamonjeny an'izao tontolo zao de izay mino azy de tsy elona fa zay tsy mino kosa dia efa voaeloko rahateo satria tsy nino ny zanaka latokan'Andriamanitra. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Eto zany fanontaniana de zao hoe tsy hoe ianao katolika na protestant na FJKM zay ngeky fa mpivavaka non tsy zay le izy fa efa nananao ve Jesosy nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Efa manana an Jesosy ve ianao efa ao anatinao ve Jesosy fa tsy miteny hoe ianareo fe makany am-piangonana ohatra le olona ihany misy an'le olona anankiray zay nanao fanoharana hoe ny mpampianatra anay zay hoe misy olona mahalala dolara zay fantany hoe dolara ohatr' zao le volan-dolara na le vola ariary io hoe ty 50 000 ty 100 000 mangamanga fa zao fantany fotsiny le izy salam le olona le sahirana reny zany fantany le vola 100 000 fa tsy ananany le izy tsy manana an'le izy fa fantany hoe vola 100 000 20 000 ariary zany ane mangamanga de ohatr' zao ny paoziny fa tsy ananany le izy de ohatr' zany le izy ny devoly koa de mahafantatra an Jesosy fa tsy manana an Jesosy ny devoly de ohatr' zay koa tsika efa nananao ve Jesosy efa ao anatinao ve satria toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy satria ho avy Jesosy de mba tsy ho very any amin'ny elo zany fa mba ho any amin'ny fiainana mandrakizay zany ho any an-danitra miaraka amin'ny Jesosy ho ao io ho ataraka vanan'Andriamanitra ray zany ka efa nananao ve Jesosy fa tsy hoe efa mivavaka ve ianao tsy izay ny lazainy fa efa manana an Jesosy ve ianao lefa miteny efa mivavaka ianao mandre an'izao teny zao efa manana an Jesosy va ianao raha mbola tsy nananao Jesosy de zao raiso Jesosy zany fa tsy hoe fantatrao fotsiny Jesosy fantatrao nge zany Jesosy zany de satana koa de malala an'izany izy lay zanak'Andriamanitra lay ohatran'izao de mangovitra izy fa tsy ananany le izy fa isika de mila manana an Jesosy sika ry havana amen mila manana an Jesosy ianao zany hoe
mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay zany. De zao Andriamanitra ho tsy naneraka ny zanako am'izao tontolo zao anameloko an'izao tontolo zao. Zany hoe ity filazantsara ty zany de tsy hitondra fanamelohana ho antsika ty, fa mba hanalana antsika amin'ny fanamelohana zany. Raha mandray an' Jesosy de tsy hoelohana zany, fa izay tsy mino kosa zany na izay tsy mandray azy kosa de zao efa voaelo karaha teo izy, satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Mampatahotra ihany zany mampatahotra ihany zany ry havana ka aoka atsika mba tsy ho kristianina sandoka. Misy olona maka miteny hoe zay nge kristianina zay maka any am-piangonana fa tsy ananany le Kristy, milaza fa kristianina izy. Ndrendray moa le misy le veriveresiny devoly tsika de hoe fiangonana zandry fiangonana zokony, tsy misy an'izany Jesosy zandry sy Jesosy zokony zany fa raha ihany Jesosy Kristy, fa tsy hoe zandriny sy zokony zany. Fa ny fiangonana tompo de akanjo katolika, protestant, FJKM, FLM, Rema sy ny karazany de zao akanjo reny sahalan'ny hoe ianao manao akanjo ba, de ny ray manao t-shirt, ny ray manao costard, ny ray manao body, ny ray manao costume. Fa ny ao anaty ao ray zanaka faly masina ve, raha vao tsy zay zany de tsy izy. Fa aza mety veriverezin'ny fampianaran-diso sy ny amin'ny taony devoly hoe lasa misika samy kristianina ndray milaza fa kristianina de miady sika, hoe katolika sy protestant miady, ny fiangonana zokony fiangonana zandry miady. Ao tsy misy an'izany, fa hoe manana an Jesosy ve ianao, ho avy Jesosy. Ka zay tsy manana an Jesosy de tavela izy, zay tsy mino an Jesosy de tavela izy, ho very any amin'ny elo izy zany. Fa anananao ve Jesosy? Zay zany lay fanontaniana. Ka mino fa mety voarainao zay afatra zay androany, satria Andriamanitra de zao zay mitsy manko le tenin'Andriamanitra hoe ny tompo tsy mahela ny teny fikasana izy, fa mba tsy tiany hisy overina de ray azy, fa mba ho tonga fibebana izy rehetra. Aoka tiany hibebaka mihitsy tsika zany, ny am'izay fahotana, ny am'izay fahadalana, ny am'izay fanaovana tsinotsinona, ny am'izay tsy firarahina, ny amikasika ny Fiavian'Ny Jesosy. Fa tena ho avy Jesosy, ho avy Jesosy, ho avy Jesosy haka zasy anao izy. Manaraka mantsika mbola jeran'izay hoe inona moa tena antony atongavan'i Jesosy aloha zany, de mipiro aby Jesosy inona ny famantarana nomeny mba tsy ho voafitaka, satria be de be ko manko miteny hoe aty hono Jesosy ary hono Kristy ohatra zao, ohatra aza manaiky an'izany ianao, fa arao ny tenin'Andriamanitra, arao foana ny Baiboly, arao ny fampianarana inona ny lazain'ny Baiboly, inona ny lazain'ny ty boky ty, inona ny ambaran'Andriamanitra aminao dia zay zany no arahanao zany. Mila verifientsika amin'ny Baiboly daholo zany rehetra zany, mba tsy ho voafitaka tsika zany ny amin'ny mpaminany sandoka, ny amin'ny Kristy sandoka, satria ny sasany de milaza mihitsy fa izy ny Kristy, fa Jesosy Kristy de ray ihany, ao an-danitra ao izy, mbola ho avy izy, ary eo namitsika ifankahita ifanatry tava aminy ndray andro any. Fa zao mila anananao le Kristy. Ka raha ohatra ianao zany ka tsy manana an Jesosy, raiso Jesosy ry hava, Jesosy lay tenin'Andriamanitra, Jesosy lay teny tonga nofo, Jesosy lay ambara aminao zao, Jesosy lay filazantsara hotoriana am'izao tontolo zao, ty filazantsara ny fanjakana ty vao tonga ny farany. Ka mila mandre an'izany daholo tsika rehetrarehetra, ho an'ny namatsika na ho an'ny havatsika tsy mandre, lazao izy torio ihany koa. Ny tokony ataon'ny olona zay mandray fiverenan'i Jesosy de zao mila miomana tsara tsika voalohany, fitiniko le izy dia mila mitoro ny filazantsara, mila manambara am Jesosy tsika ny olona rehetra, fa sy ny evangelista ihany, na ny pasteur ihany, na ny mopera ihany, na ianina ihany nataony itoro. Fa misy fotoana ry i Paul niteny tamin'ny Timoty hoe ry Timoty ataovy ny asan'ny evangelista, zany hoe i Timoty de tsy evangelista izy, fa nasain'ny Paul izy nitoro ny filazantsara izy. Ka mino fa voarainao zay fampianaran'izay amty androany ty nde hisotra an'Andriamanitra atsika, misotra an'Andriamanitra anao amin'ny alalan'izany teny zany. Raha eo misotra amin'ny anaran'i Jesosy amty androany ty Andriamanitra, tompo na iza nandre ny teny androany de tsy tondra fanamelohana ho an'ny tsirairay avy ny teny Andriamanitra, fa ianao Jesosy Kristy no nambaranay, ary zay mihitsy ny tenina hoe ianao de tonga tsy anameloko an'izao tontolo zao Andriamanitra. Tompo fa mba hialana amin'ny fanamelohana azy, o tompo misaotra anao, ary vangio ny fony tsirairay avy zay nandre ny teny
androan'Andriamanitra mba tena hiomana ny tsirairay avy, mba tena hitory anao ihany koa Jesosy tsirairay avy. Ary raha ohatra ka misy ny olona zay tsy manana anao ka tapa-kevitra izy androan'Andriamanitra nandray anao, de raiso izy Jesosy araka ny teninao Andriamanitra manao hoe zay tsy menatra eo anatrehan'ny olona de tsy menatra azy koa eo anatrehany anjelin'Andriamanitra. Tompo, hitanao reny olona rehetra manerana ny tany mandresy maheno an'izao feo zao Andriamanitra. Taio izy ireo Andriamanitra, ary iriko azy ireo ihany koa Andriamanitra ny famonjena mba tena hanana anao izy ireo Andriamanitra. Makasitraka ray masina tahina ny tsirairay avy amin'ny anaran'ny sarobidy an'i Jesosy. Amen.